Alléluia. Alléluia. Tsara tompo. Zay tena marina tsara ny tompo afereny zay tsara ny tompo. Tena tsara ny tompo. Ho anareo mbakin-radio koa dia efa le miarabanareo zay. Tena afereny fahatsarana fa tena hafa miaraka amin'Andriamanitra. Tena hafa. Hafa ny zanak'Andriamanitra tena miavaka hatrany. Tsopizako tsony le efa volombelona teo fa tena hoe voninahitra ho an'ny tompo iray ihany ho be dia be zay vao mbara teo zay. Ny zava-tsambarako amintsika androany dia zao hoe sekoly famaraolana androany. Sekoly famaraolana androany ara-bolana kakanao, ara-baina ianao tonga soa eto amin'ny toerana fitsofanasian'Andriamanitra hoe ara-baina sa tsikitsiky tsara mihitsy izy, ara-baina tonga soa eto amin'ny fitsofanasian'Andriamanitra hoe dia teny ihany izy hoe misy téléphone manana fanamaso-tao anao androany. Misy téléphone manana fanamasina. Tena zao izy hoe tsara ho anao Andriamanitra. Tena tsara ho anao Andriamanitra. Androany androany tena andro anankiray tsika hoe ahafahantsika indray miona miaraka amin'Andriamanitra androany. Andro iray androany tena ahafahantsika tena miaraka eto daholo miara-miaino indray miaino tena tiany indray ho ambara-tatantsika androany. Nisy fotoana tena ohatran'izay mihitsy hoe ianao rehefa miaraka amin'ny retam-po aminao Jesosy dia mahazo hery. Tena misy hery azonao. Ka tadio tsara fa raha sekoly famaroana androany ninona problema tonga teto androany mivoaka eto ianao tsisy problema manaraka anao tsony ao. Raha fampinoana ny tena ray manontolo dia latsaka androany fa ny fahatongavanao eto olana mivoaka eto anao fa olana. Tadio tsara fa amin'ny Jesosy izay toerana ray manontolo nisy an'i Jesosy tsisy vahaolana andrany, tsisy olana andrany zany fa mivady daholo ny olana. Nataiza Jesosy nataiza mivady daholo ny olana. Androany tsy haiko fa manaolana androany tonga eto ianao tsy haino olana akory fa tonga eto ianao ho vahana olana. Ka ny tena ray manontolo zay eto mpanompoandriamanitra androany eto dia raiso ampatsorana ny fotsotra daholo. Tena raiso amin'ny fotsotra fa zao hoe misy tsy maintsy misy androany fampianarana. Zay ma sekoly hoe ampianarantsika androany ampianarantsika teknika sy taktika mba mahana zany olona zany koa. Rehefa anatsena reny olona reny tsika le olana be tantara foana hoe za problema koaty zao dia eo ianao inona anao ataoko an'ity androany. Fa androany ianao androany tena raiso tsotra. Raha teny ny mpin'Andriamanitra hoe ndao tsika na fideraly, ndao tsika nao androzao tena ampiaro reto le izy. Tena ampiaro le izy. Raha tazominao fotsiny le tena fa tena raiso le izy dia mba zaro amin'ny hafa ihany koa. Ny sekoly takan'izao tena fangadana-tsaikefa ara-piarana koa izy rehefa avy eo amin'izay. Zarao le izy fa tazoma ho anao rehetso. Tena zarao le izy. Nisy fotoana Jesosy nasaina tany amin'ny toerana anankiray namonjy mariazy dia lany le divay. Tonga dia hoy zomamany hoe misy solution fa eo Jesosy. Tsy tahitra mihitsy izy hoe aza mikiropakalareo tsy izy hoe ato ny zanako fa izy hoe aza mikirapakilareo fa ato Jesosy. Tsy tahitra izy fa ato Jesosy. Jerevantsika zay tantarany ao amin'ny jaona toko faharoa jaona toko faharoa andiny faharokatrama fahadimy le izy. Invité daholo zany Jesosy tahaka tamin'ny mpianatra teo. Jaona toko faharoa andiny faharokatrama fahadimy. Jesosy mivahaolana. Amen. Jerevo tsara tantara ohatran'izao izy hoe ary Jesosy sy ny mpianany koa dia mba nalaina ho any fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy reny Jesosy taminy tsy manana divay izy. Dia hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa faninona kosa zasy ianao tsy mbola tonga ny fotoako fa hoy reny taminy le mpanoa ataovy izay asainy ataonareo. Dikan'izany relaksa fotsiny. Ohatra le valin'ny pastera tamin'ny taty very teo hoe relaksa fotsiny fa promotion io. Dia ohatry izay koa Jesosy
ianao ka miaraka amin'ny tompo dia kalma fotsiny pisy ianao manana pisy foana fa za be tatay bobina be hoe izy le zao tsy mahavaola azy a kalma relaxe fotsiny pisy ampianarana antsika foana dika amin'ny pisy dia fiadanana zanak'Andriamanitra dia fiadanana tsika dia fiadanana ozy ny mama tamin'ny mpanompo hoe ataovy zay sy nataonareo dikan'izany a kalma ianao e fa misy solution eo karaha tonga eto ianao a kalma ianao fa misy solution eo rena tsy hainona manao be problème dia kalma ianao hoe fa misy solution eo atoroy azy tsara le izy ino ny solution jesosy ny solution ny solution tsika dia jesosy ihany tsy misy olombelona mahava problème zany fa raha ny olombelona ianao mandeha dia ohatry ny mahazo tambitamby fotsiny dia vao problème anao tsy mivahako eo fa raha makao amin'ny jesosy ianao a misy solution amin'ny jesosy misy solution amin'ny jesosy dia zako a mba tianao ty manazy kely foy dia foy zako aminareo miasako dia électricien ndre mandeha tsatsana problème vita amin'ny tranony olona vita le trano tsy alefa atolotra hoe averina amin'ny tompotrano lakile tsy nandeha jiro tao sobre le ray aman-dreny nisy an'le trano maty tanteraka ny jipo tsisy prise barrière mandeha le patorako tonga dia mikombajobaka patro tsisy an'i jesosy taretra be izy dia hoy zako hoe tena lasa tokana kely mivoaka dia ozy izy za tonga dia mitondrony ianao ny responsable ozy izy rasiko ny andraiky tava za responsable fa kalma fotsiny ianao a fa misy solution io dia ozy izy za misady mbola mezako amin'io kalma ho atao fa hiatozoa le solution dia izy inona mbola mampianao am'izany dia ozy izy any non za tonga dia otsaka tena jesosy asaivo mandeha ho a io a fa raha eo io tsy afaka mivavaka tsika zao ny atolo lasa izy asa lakile lasa izy nandeha alleloia lasa izy nandeha tany lasa mivavaka ohatsy nataonay teo a tonga tany dia mivavaka rasy mivarafara tsy atombara tamin'le tsy ataon'le chambre raha nyfavahako daholo dia nandoaka teo tamin'i jesosy jesosy a ianao tompony faholanao fa zao matoky a hitanao hoe inona ny tsy mety ato tsy afaka vakina tsoty nao minjinyreo a fa zao ianao kosa n'olo sy anana fa manana fanay masina ako ianao zao dia zao ny anambarako aiza le mpanina amen asa mipetraka dia mijery ohatry an'le prise ozy dia adaladala raha misy mijery ina dinian'le tia prise eo fa nydiniako le prise posake reo prise reo a misy solution fa reo prise reo mandeha reo prise reo tsy mandeha dikan'izany ao ambadika prise reo misy fila mitsoka ok lasa ozy nareo misy ballon de chaud keza be zay eo am'le couloir zany toy jesosy hoe stom le fil ambadika eo misy fila mitsoko le ballon de chaud dia tena ngeza zany a tana to mitsofoka makany tena mitsafatsafa fotsiny dia mitsoko tany le gel zany atiny sain jesosy mandeha zany a atsofoka ato ny tana stom kisy fila mitsoka tady matahotra tena kezory ny tahotra fa nitahotra avy amin'ny satana miala dia voaleo tahotra aminao afaka le izy a fa tena tenako aminareo tsara hoe nisy fila ray zay fila le fazy zany le mitahaky an'le courant tena nitsoka le izy tena zay tamin'jesosy amen natsoky le pantalon mivere sy atio a pourquoi faire ozy izy lery mivereny anao atio a fa misy mahagagala ato okeo za misakafo miverinao tena miveriny izy avy eo a akabe ny jerinao hoe fa hitany nataonao azy izy toe tamin'ny le Andriamanitra tsinonao a no Andriamanitra kiteto a nanampy anaty amen ateza patron zay a fa ozy hoe ny atonga dia mitsoko ny Andriamanitra tsinonao a nanampy anaty dia gagabe izy avy eo am'izay hoe zay zao ohatsy mba mody hoe amen alleloia zay vao mahitako le amen alleloia fa tena isaorana ny tompo fa dia zao misy foana ny vaholana rehefa ao jesosy a misy foana ny vaholana rehefa ao jesosy ty anakiray a tantara anakiray koa ty naka tamin'i jesosy misy rana rano zay a amin'ny drana toko fahadimy andiny voalohany ka tsara fasivy tantara antsika tsara tantara le toerana zany le rano Betesda le toerana io a be dia be olona amin'ny tsy lanilany amin'ny tany feno marary maty tanana maty tongotra matiny rehetrarehetra
fa rehefa tonga atao jesosy a dia zao nareo hoe tsira hoe sy olona ray manotompo dia nisy faragana nitsangana daloka mararetsaretsy ireo fa le olona ray narary filo taona 38 ans sara etsela tsy tafihetsika mihitsy ao izy ramse fa tsy maneno misy olona tonga dia misongana na foana ao do jesosy hoe tsotra navalo jesosy tany nitsangana ao izy jesosy tsy niteny hoe manao na finoanao zanak'andriamanitra ve anao fa fatany foty hoe ty olona tia anona volas'andriamanitra tsanga nandeha namana gaga ny olona rehefa aveo amin'izay taontsika ihany koa ho anareo matika ny radio a nareo izay manaraka ao fantatsy fa misy aminareo tena marary manaraka natao radio tena misy namanao marary ny solution a tsy hita fa amin'ny jesosy ery any androany ianao a raha manao ty fandaharany ity tena tsika sendrasendra tsy hoe nanjay sms ianao dia hoe eny radio fa zao ninona teny latsaka androany eto alefa mpampanompony a dia ray plus dia ampiavo vita ny fandarana rehefa aveo a azo natao tsara tonga dia mampiatsany izy avy hatrany fa tena mino a zato isan-drato fa zay nanao a dia nahazo vahaolana daholo amen zay nanao rehetrarehetra dia nahazo vahaolana daholo fa ny tsy manao ihany ny tsy mahazo ary tadiova farany a ty taony ty dia taona gaga dia gaga ka ho alazy azy gaga dia gaga azy a dia zao tsara mihitsy teneny tsara fa ny taona 2016 dia taona faraganao anao ka naharetina takin'inona mahazonao androany a dia tady tsara fa afaka amin'ny nanany jesosy zany mitekytsika ho an'andriamanitra alleluia izy aloha nefa nahazo relax tato izy nefa nahazo sms relax tato dia teneneo akaikinao relax le izy ane tsy hoe phrase tsotra tsy copie le izy fa tena misy hery le izy tsika tsy adaladala miteny hoe pis tena dikale hoe pis zany hoe relax finaritra toko vo tonga avany jesosy mikitaba be tao amin'ny apôstôly tsy hitanzalahy tena very ny fatiny jesosy vehivavy milaza fa nitsangana izy vehivavy milaza fa nitsangana izy repetera nankany koa tsy nahita tena hoana ty dia izy jesosy tonga dia teo ampovoany izy ny trano mity relax tena hoe akaikinao hoe relax relax amen azafady fatara kely le mpandika teny amen amen androany misy vahaolana ho anao eto il y a une solution pour toi aujourd'hui misy ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra il y a solution à toute chose izy da toriza teo hoe mivany olana tonton Riz a dit tout à l'heure les solutions il y a des solutions ny dikany hoe mivany olana mitapy ny olana les problèmes sont résolus ça veut dire que ce sont des problèmes qui se cassent la qui deviennent fous zay mihitsy mitapy ny olana androany vao mahita anao ce sont les problèmes qui vont se casser la tononoko tête zany aminaran'i aujourd'hui. jesosy Amen. amen Amen. tongotsika dia hanafika 2 Chroniques 20 2 Chroniques 20 2 Chroniques 20 2 Chroniques 20 manomboka amin'ny andininy voalohany mihitsy tsika 2 Chroniques 20 à partir du verset 1 tantara faharoa ny dikan'izany 2 Chroniques zany efa ataoko moramora mihitsy a tantara faharoa toko faharoapolo 2 Chroniques chapitre 20 mbola ao anatin'ny jeûne sy prière tsika zao a le 21 jours a on est dans le jeûne et prière de 21 jours dia tamin'ny maraintsika nahazo ny SMS io hoe io a ny teny méditena ce matin je vous ai envoyé un SMS sur la parole à méditer aujourd'hui dia rehefa namaky an'io a rehefa médite an'io teny io a dia tamin'ny voalohany tena nijanona fotsiny tamin'le hoe jeûne sy prière le izy quand j'ai lu premièrement ce passage je me suis arrêtée sur juste le fait de me concentrer sur juste le jeûne et prière aiky mbola nisy solution hafa ihany koa tao ambadika fidérin mais j'ai constaté qu'il y avait une autre solution qui était la louange vakiko aminaran'i jesosy a 2 Chroniques chapitre 20 à partir
du premier verset, Naran Jesus. Et il arriva après cela que les enfants de Moab et les enfants d'Amnon, et avec eux d'autres, outre les Ammonites, vinrent se battre contre Jéhoshaphat. Puis quelques-uns vinrent qui le rapportèrent à Jéhoshaphat en disant: il vient contre toi une grande multitude d'au-delà de la mer, du côté de la Syrie, et voici ils sont à Azazon Tamar, qui est Engedi. Verset 3. Reste note, au anaty cahier. Prenez note dans votre cahier. Verset 3. Et Jéhoshaphat eut peur. Il se disposa à rechercher le Seigneur et il proclama un jeûne à travers tout Juda. Et Juda se rassembla pour demander du secours au Seigneur. Ils vinrent même de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. Amen. Amen. Atreo alohatsika. Jereo tsara ny zavatra nanjohan'i Josaphat vao narian'ilay problème izy dia natahotra. Au début, quand Josaphat a su son problème, il avait eu peur. Tenenina akaikinao hoe ohatranao mihitsy izy zany. C'est comme toi. J'ai l'impression de Ohatrany nahitanao mihitsy aho hoe. J'ai l'impression de t'avoir vu dans la même situation. Fa jereo kely anie ny zavatra nataon'i Josaphat. Mais regardons ce qu'il a fait après. Il se disposa à rechercher le Seigneur et il proclama un jeûne à travers tout Juda. Jereo ny zavatra tonga dia natao tonga dia hoy izy misy ny solution. Mais tout de suite, il s'est dit, il y a une solution. Teneno tenanao misy solution amin'ny fiainako. Dis à toi-même, il y a solution pour ma vie. Misy solution amin'ny fanambadiako. Il y a solution derrière mon célibat. Misy solution amin'ny asako. Il y a une solution pour mon travail. Misy solution amin'ny zanako maditra. Il y a solution à mon enfant rebelle. Alléluia. Alléluia. Aotsika. Misy olona tena relax tsara eto. Est-ce que nous sommes tous relax? Amen. Mahafinaritra zany. So, il se disposa à rechercher le Seigneur dia mba hitadiavany an'Andriamanitra dia il proclama un jeûne à travers tout Juda. Il proclame. Mba hitadiavany an'Andriamanitra dia niantso fifadikanina izy eraky Juda. Pour chercher Dieu, Josaphat a publié un jeûne. Amen. Amen. Aotsika. Verset 5, tu Israël. Et Josaphat se tint debout dans la congrégation de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant la nouvelle cour. Et il dit: ô Seigneur, Dieu de notre Père, n'invoquez an'Andriamanitra izy, niantso an'Andriamanitra izy, nikik an'Andriamanitra izy. Il a crié Dieu. Nitady an'Andriamanitra tamin'ny fondray manontolo izy. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Dia nirapeleny amin'Andriamanitra hoe ianao ny Andriamanitra, ianao no mifidy anay. Il a rappelé à Dieu combien il est leur Dieu et que c'est lui qui les a appelés. Raiso note lesona voalohany. Prenez note pour la première leçon. Avereno amin'Andriamanitra hoe zanany ianao, mpanompony Kristy ianao. Avereno amin'ny zavatra efa vitany teo amin'ny fiainanao. Rappelle à Dieu que tu es son enfant, que tu es le serviteur de Christ. Rappelle-lui tout ce qu'il t'a promis. Jereo tsara mivavaka Josaphat. Tsy tonga dia hoe vonjeo etsetretretretra. Premièrement, Josaphat, dans sa prière, n'a pas tout de suite crié au secours à l'Éternel. Fa Josaphat nirappelé an Jéhovah ny zavatra efa vitany. Mais il a juste rappelé à Dieu sur les choses qu'il a déjà accomplies. Et il dit, ô Seigneur, Dieu de notre Père, n'es-tu pas Dieu dans le ciel et qui domine sur tous les royaumes des païens? Et en ta main n'y a-t-il pas pouvoir et puissance, en sorte que nul ne peut te résister? Alléluia. Alléluia. Tenenino akaikinao, inona ny teny azonao hoe tamin'ity taona ity? Dis à la personne à côté de toi, quelle est la promesse que tu as reçue cette année? Hoy izy ihany koa Andriamanitra tamintsika, aneo ma Andriamanitra tsy toa azy izy. Dieu nous a promis qu'il va se manifester en tant que Dieu tout-puissant. Oui, en ta main n'y a-t-il pas pouvoir et puissance? Zany hoe nampatsiahiva ny Josaphat hoe c'est toi le Dieu tout-puissant.
Josaphat lui a fait rappeler à Dieu comme quoi il était le Dieu tout-puissant. Verset 7. N'es-tu pas notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la semence d'Abraham, ton ami? Et tout hein? Deuxièmement, niankina tamin'ireo patriarche Josaphat tamin'ny promesse nataon'Andriamanitra tamin'ny patriarche niankina tamin'izay promesse indray izy. En deuxième lieu, Josaphat s'est appuyé sur toutes les promesses de Dieu sur ses pères, sur ses patriarches. Amen. Amen. Zero tsara taktika mihitsy ny tian'meny Josaphat ty amin'ny fomba fivavahana mba tsy fimonomononana sy fotoamanina sy ny lelo raraka sy ny ranomasy raraka hitany ary fatany ireny. Josaphat nous a dévoilé le secret de comment prier avec Dieu en ne priant pas Dieu par les pleurs, par les murmures, par les doutes, par les larmes. Vakiko aingana 8, 9, 10 vakiko aingana. Et ils y sont demeurés et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant: si quand quelque mal vient sur nous comme l'épée, le jugement ou la peste ou la famine, et que nous nous tenons devant cette maison et en ta présence, car ton nom est dans cette maison. Amen. Comme nous aujourd'hui, nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes dans la maison du Seigneur. T'étais né, dis à ton voisin, encore, je suis au bon endroit. Alléluia. Amen. Et que nous crions à toi dans notre affliction, alors tu entendras et tu nous secourras. Tu entendras et tu nous secourras. Zay ny promesse n'Andriamanitra tamin'ny Solomona, ny sofiko izy eo amin'ny trano io ary masoko tsy hiala eo. C'était la promesse de Dieu à Salomon, comme quoi il serait dans ce temple et que son oreille serait attentive aux demandes des enfants d'Israël. Et maintenant, voici les enfants d'Amnon et de Moab et ceux de Mont Séhir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, mais ils se détournèrent d'eux et ne les détruisirent pas. Voici, dis-je, comment ils nous récompensent en venant nous chasser de ta possession, laquelle tu nous as donnée pour héritier. Verset 12, reste note, prenez note, verset 12. Pour le verset 12. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas, car nous n'avons pas de force contre cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Fahatelo, troisièmement, mitodika amin'Andriamanitra. Regardez vers Dieu. Dia miaiky fa tsy amikery, tsy ampatanjahana fa amin'ny herin'ny fanahinao io Andriamanitra ho vita. Mais nous devons accepter que cette œuvre ne s'accomplira ni par notre bravoure, ni par notre force, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ao tsika. Dia tsy niteny Andriamanitra, tsy tonga dia niteny Andriamanitra. Dieu n'a pas tout de suite répondu. Verset 13. Et tout Juda se tenait devant le Seigneur avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs enfants. Alors l'Esprit du Seigneur vint sur Yahaziel, le fils de Jécaria, le fils de Benaïa, le fils de Jéiel, le fils de Mataniel, un lévite, d'entre les fils d'Asaph, au milieu de la congrégation. Et il dit: vous tout Juda, et vous habitants de Jérusalem, et toi roi Josaphat, écoutez, ainsi vous le dit le Seigneur. Reste note, quatrième fois. Quatrièmement, ne craignez pas et ne sois pas effrayés à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Amen. Amen. Zero tsara. Ninninna zany adiatrihan'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Qu'importe les combats que tu dois faire face, Aza mijery ny alehibeany, ne regardez pas la grandeur, aza mijery ny habetsany, ne regardez pas au nombre, aza mijery ny fiaviany. ne regardez pas d'où ça vient. Fa Jéhovah miteny amintsika koa androany fa izy miady ny aditsika. Mais Dieu nous parle aussi aujourd'hui qu'il combattra pour nous. Alléluia. Vous dites le prophète, verset 16. Demain, descendez contre eux,
Voici, ils vont monter par la falaise de Ziz et vous les trouverez au bout du torrent, en face du désert de Jéruel. Verset 17, reste note daar. Prenez note le verset 17. Verset 17 de Chronique 20, verset 17, vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Ina tian'Andriamanitra teneny tsy sabre mitsoaka amin'ny foroana ny ray azy. Il y a aucun sabre qui va sortir de son fourreau. Zay mihitsy le izy. Averiko, c'est Dieu qui dit, vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Ça veut dire, il n'y aura pas de bataille entre homme et homme. Ça va être fait entre homme et Dieu. Et c'est Dieu qui va représenter Juda et Israël. C'est votre cas aussi aujourd'hui au nom de Jésus. C'est mon cas aussi. Amen. Je ne me lèverai plus jamais en tant qu'homme fort, mais je me lèverai en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, et le Dieu Tout-Puissant, il est derrière moi. Amen. Amen. C'est comme David devant Goliath que nous nous lèverons aussi devant nos combats. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez le salut du Seigneur avec vous. Ô Juda et Jérusalem, ne craignez pas. Dis à ton voisin, relax. Si nous allons encore sur le même chemin, avant d'envoyer un SMS au pasteur, ou avant d'appeler le pasteur, que tu as beaucoup de problèmes, je vois déjà à toi que tu admettras la solution. Parce que tout de suite tu vas sourire et tu vas dire, voilà pasteur. Oui. Oui. La première chose que je vais te dire, c'est relax. Pensez un peu si une personne n'arrête pas de gigoter, comme le témoignage de tonton Reed. On ne trouve pas de solution quand on est stressé, on ne trouve pas les solutions. Mais quand tu es relax et que tu regardes à Dieu, il va étendre sa main, il va écraser vos ennemis et mes ennemis à moi aussi. Amen. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Désolé pour ceux qui ont mis des bottes ou des talons. Aujourd'hui, nous allons sauter pour louer le Seigneur. Verset 18. Et Jéhoshaphat inclina sa tête et son visage contre terre. Sixièmement, il s'est prosterné. Sixièmement, il s'est prosterné. Prosternation, proskuneo, ça veut dire, il s'est mis face contre terre. Il s'est humilié devant Dieu. Il s'est dit en lui-même, vous savez, ils étaient en attendant, ok Dieu, fais ce que tu veux. Quand tu vas prier à partir d'aujourd'hui, quand tu as fait les 5, se prosterner, et relax. Prosterne-toi devant ton Dieu et sois relax. Sois en paix. Sois en paix. Tu as envoyé son fils qui est le prince de paix. Amen. Amen. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant le Seigneur pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Pour adorer. Mais quoi y adorer se prosterner pour adorer Dieu et s'attendre à son intervention. Verset 20. Verset 20. La deuxième partie. Croyez en le Seigneur, votre Dieu, ainsi vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, ainsi vous prospérerez. Et après qu'il eut consulté avec le peuple, il nomma des chanteurs pour le Seigneur, qui devaient louer dans la beauté de sainteté, magnificence,
en marchant devant l'armée et pour dire louez le Seigneur car sa miséricorde demeure à toujours. Dia raina Jehovah fa mandrakizay ny famonjam-polo. Tonga zany dia izay mipetraka atao anatin'ny fondro zalahy. Ino? Dia raha ho ny tompo fa mandrakizay ny Ils ont chanté famonjam-polo. déjà dans leur cœur que nous allons louer le Seigneur. Ils se sont mis à sourire, danser pour le Seigneur. Mba mieritrereta kely ane ty tena maha olona mihitsy ty ataoko anareo ty Réfléchissez un peu. fa ianao rehefa ao anaty problème Quand on est dans un problème, mba hikalmenao ny fonao pour calmer ton cœur, dia mirany chante un peu. mirany Chante un fa peu. hitanao fa tonga dia relax ianao. Tu vas tout de suite En te paix. sentir en paix. Tena marina relâché. zany maika moa fa hideran'Andriamanitra Et plus si tu loues le Seigneur, tena hoe kakonao ouh là là, électrochoc mihitsy zany azo vekaela mpanao électrochoc mihitsy misy olona mety choqué ao a fa zao mifanamasina hitantana antsika peut-être que tu es choqué, mais le Saint-Esprit va te guider. zoko avombelona kely nareo vetivety Je vais témoigner un instant. nitafian-tsingongony azy izy pasteur Rodolphe tany Madagasikara À Madagascar, moi et Pasteur Rodolphe, on a été atteints de la maladie de chikungunya. dia samy chikungunya chikungunya Chikungunya. alléluia texte dia zao mbava mafana tsisy nakany amin'ny dokotera La bonne nouvelle, est qu'on n'est même pas allé chez le docteur, fanjahanay toetra ny finoanay en Kristy mais on a éprouvé notre foi en s'appuyant en Christ. en s'appuyant sur Christ. Amen. Amen. Dia ndany semodo izy a dia andaontsika samy hiderana amin'ny toerana misy antsika. Pasteur Rodolphe m'a juste demandé de rentrer chez moi et que lui et moi, chacun chez nous, on allait louer le Seigneur. Raha misy infirmière na dokotera mahafantatra tsara mihitsy fa zay le chikungunya zay a dia ny vanitaolana ny tafiany Cette maladie attaque les os, amin'le cartilage rehetrarehetra zany dia il attaque les cartilages. ohatrany misy ohatrany fanjaitra zany tena Tu as l'impression beta qu'il y a plein de piqûres d'aiguilles. dia nefa mba eritreretana hoe vatan'ny olombelona Et pensez un peu si c'est le corps humain. dia nefa antsika feno vanitaolana be da be Tout le corps est constitué d'os. dia ndika zany marary daholo mihitsy zany ny vatanao hatrany tafidokatra ny Et paladie. cela signifie que tu as des douleurs de la tête aux pieds. Nidiko ny salon a J'ai fermé mon salon. à fond la musique J'ai mis à fond la musique. amin'ny voalohany ianao marary daholo Au début, c'était douloureux. tsy ambokatrany tafindokatrany paladie Je suais de la tête aux pieds. satria io chikungunya io koa io maladie io koa dia mifangaro amin'ny fièvre. Cette maladie est associée à la fièvre. Ny andro tamin'io ririnina C'était en hiver. fa za amin'io manana akanjo fa tena tsy tatiko intsony le Mais j'ai hafanana enlevé mes vêtements tellement j'avais eu chaud, j'avais eu de la fièvre. fa vo nanomboka ny dera tena tsoroko aminareo tena à peine 10 minutes Mais dès que j'ai commencé à louer le Seigneur, à peine 10 minutes, vita tena hoe vita hatreo tout a été fait. alleloa vita hatreo rehefa mitena hoe vita hatreo tsy miverina intsony izy mandrakity ny androany. La guérison a été instantanée. Jusqu'à maintenant, ça n'est plus revenu. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy koa en tant que pasteur anareo a Je proclame dans le nom de Jésus en tant que votre pasteur, tsy ho tonga ary tsy atratra anareo mandrakizay intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy. cette maladie ne vous aura pas dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dia jereo inona amin'izay ary ny zavatra nataony zareo tato. Verset 22. Et comme ils commencèrent de chanter et de louer, ils commencèrent de chanter et de louer. 7e point, hein? 7e mois. Le Seigneur plaça des embuscades contre les enfants d'Ammon et de Moab et ceux de Mont Séhir, lesquels venaient contre Juda, et ils furent battus. Il y avait Ammon, il y avait Moab et ceux du Mont Séhir. Vous savez, 3 tribus nanafika en Jude. Il y avait 3 tribus qui a essayé de combattre, a essayé d'attaquer Juda et Jérusalem. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Andriamanitra mihitsy no niady.
C'est Dieu qui a combattu. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra teo vakiky kely je relis pendant au moment où ils commencèrent à chanter, à louer, le Seigneur de son côté plaça des embuscades contre les enfants d'Amon, de Moab et ceux du mont Séhir. Ara vao nanomboka ny mpisindery izy dia nasiany Jehovah otrika ameliny taranaka amin'ny anara-maherin'i Jesosy raisiko ny hery fahefana. Zay mieritreritra fotsiny vao mieritreritra ny anafika dia efa resy sahady izy. Je proclame dans le nom de Jésus que juste même si tes ennemis chercheront à t'attaquer, ils seront vaincus par Dieu. Même, faut en penser, hein. Même on pensait qu'ils pensent t'attaquer, Dia efa resy sahady izy. il est déjà vaincu. Ils sont déjà vaincus. Raha midera tsara ianao rehefa avy eo, tsy midera fihetsika. Si tu loues bien le Seigneur aujourd'hui, Fa midera vao anaty ho fonao tu ianao. le loues de tout ton cœur, Miteny ianao fa tafita ianao hoe je te dis que tu vas réussir. ary ianao vahaolana e. Et selon toi, la solution est en toi. Amen. Amen. Verset 23. Car les enfants d'Amon et de Moab se levèrent contre les habitants de Séhir pour les tuer et les exterminer complètement. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent l'un l'autre et se détruirent. Amen. Jereo tsara ne? Jereo ny fomba fiady. 3 tribus contre 1. Dia asa ny inona ny nahazo ny zalahy teo a? On ne sait pas ce qui s'est passé, mais nous on le sait. Andriamanitra niditra an-tsehatra. Tena hoe Andriamanitra niditra an-tsehatra. C'est Dieu qui a pris les choses en main. Tsy mbola andriamarika anareo hoe fa misy fotoana misy ohatran'izany ny fiainantsika. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que des fois notre vie est pareille? Vao nieritreritra ny attaque le premier, hein, Si le premier a juste pensé à attaquer, le mont Séhir, anaty baibolinareo, 8e point, on sait. dia mipotehany les deux tribus, hein, niarany tambatra namotika an'le premier. Les 2 tribus se sont rassemblées pour à combattre le premier. Dia exterminer, surligné au mihitsy hoe exterminer. Et le premier a été vraiment exterminé par les 2 autres. Tena mihitsy ils les ont tués, ils les ont exterminés. Ny dikan'izany exterminer zany ohatrany hoe kadradraka dia efa tonga ao an-tranonao le hoe le exterminateur anakadradraka ireny dia ozy izy hoe vita. Dia ny dikan'izay hoe vita. C'est comme si tu avais des cafards dans ta maison, que tu as appelé un exterminateur et dès qu'il est venu chez toi, quand il a fini son travail, il te dit, ils sont tous morts. Inona ny ataony? Asainy mivoaka ianao fa tsy miady amin'ilay kafara. Il te demande de sortir et c'est lui qui va s'occuper des cafards. Dia lancer les bombes Et il lance la ao bombe anatin'ilay trano anankiray. dans la maison. Dia maty daholo ilay kafara. Tous les cafards meurent. Dia avy eo tenenina ianao hoe ahereo amin'izay ny trano fa maty daholo ny kafara tsisy intsony. Et le monsieur te dit juste aère juste ta maison et il n'y a plus de cafards. Ny fahavalona ohatra ny kafara aminaran'i Jesosy. Tes ennemis sont comme les cafards dans le nom de Jésus. C'est le Dieu tout-puissant qui vont les exterminer Amen. au nom de Jésus devant vos yeux. Amen. Amen. Fa zavatra tokony ataonao midera. La seule chose que tu as à faire, c'est louer le Seigneur. Mianara midera an'Andriamanitra. Apprends à louer le Seigneur. Mianara me rendre, soyez reconnaissant à Dieu en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Tena mianara an'izay ao anaty vavaka dia mianara mba tsy mangataka fa mianara misora fotsiny. Apprends à remercier Dieu au lieu de toujours demander des choses. Dia rehefa tonga ny problème dia tonga dia lasa normal ilay izy satria fiainanao dia misaotra ianao dia Et que même si les mifampy. problèmes arrivent, ça devient une vie qui devient une habitude pour toi que tu remercies tout de suite Dieu. Dinio indray ny eo akaikinao dia jereo izy. Regarde la personne tenez, près de j'ai- toi. Pastera koa hoe misy nofo, Et dis-lui que le pasteur aussi est fait de misy chair, raha, de sang. misy problème koa. Il a aussi des problèmes. Fa ny fiatrehanao sy pastera azy hoe tsy mitovy. Mais la différence, c'est tes attitudes face aux problèmes. Amen. Azonao ka maty fitenenina. Tu as compris ce que je veux dire. Za na aminahako ary dia miteny ny tena koa. Même à moi-même, je dis, relax. Oui, relax. Amen. Électrochoc. Électrochoqué mihitsy ianao amin'izay zavatra izay. Ianao ny za sy ianao tsy surhomme makory. On n'est pas des surhommes. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force,
mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées célestes. Il l'a déjà décrété, il l'a déjà déclaré. Dikan'izay, alléluia fotsiny sisa ny anahako. Midera zany e. La seule chose que tu as à dire, c'est juste Alléluia, je loue le Seigneur. Amen. Amen. Verset 23 hitantsika teo a. Nandeha Mose hira naiky anafika dia mivonolo le avy any Amon sy Moab. Rehefa maty, rehefa tué, s'exterminé avy any Mont Seir, dia inona ny zavatra nataony? Tribu anankiroa indray nifamoana. Par la suite, ce sont les deux autres tribus qui se sont entretuées. Ao anaty baibolinao zany, C'est dans ta Bible, c'est dans le verset 23. Et quand Judas arriva vers la tour de Gué, d'où on voit le désert, ils regardèrent vers la multitude et voici, c'étaient des cadavres tombés à terre et aucun ne s'était échappé. Amen. Amen. Mifarany zany mety olona anankiroa fampitana sabatra dia samy nanao KO, samy voatsatoka, boum, vite. À la fin, sur le monde, il n'y avait que peut-être 2 personnes qui se sont tous les deux entretuées entre eux et ils étaient tous morts et exterminés. C'est dans la Bible. Hein? Dia jereo ny tena mahafinaritra amin'ilay izy ny firenena Juda Jérusalem tany amin'ny toerana ny Indiana. Le peuple juif et le peuple de Juda, andeha ho any amin'ny désert. Ils étaient en route pour aller dans le désert. Dia voalaza teo fa vao nanomboka nidera zareo dia Andriamanitra efa niasa sahady. Dès qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, Dieu a déjà agi. Tribu anankitelo zany ndray matin'Andriamanitra au anatin'ny quelques minutes. Dieu a pu exterminer 3 tribus en quelques minutes de louange de son peuple. Dia jereo ndray ny masony eo akaikinao. Et regarde les yeux de la personne à côté de toi. Dia tenenao dia rao Jéhovah fa mandrakizay famonjam-pony. Loue le Seigneur parce que sa miséricorde durera toujours. Ohatran'izay phrase zay zany dia ringana les 3 tribus. Juste par cette phrase, les 3 tribus ont été Dia exterminés. ao anaty baibolinao zany C'est dans la louez le Bible. Seigneur car sa miséricorde dure à toujours. Vite, tenez-le vite. Tout est à Raiso ny anjara solution-nao androany ao anatin'ny fiderana. Tena que soit ta part de solution aujourd'hui dans la louange, dans le nom de Jésus. raiso amin'ny Que anaramen'i soit dans Jesosy. le nom de Jésus. Fa io Andriamanitra nampandresen'ny Josaphat io Le même Dieu qui a donné la victoire à Josaphat. ny fanahany no miteny aminareo koa androany Son esprit te parle aussi aujourd'hui. mitsahara. Sois en paix. Zao no tenen'i Jesosy, zao no tenen'i Josaphat. Croyez en le Seigneur votre Dieu, hein? Ainsi vous serez affermis et croyez en ses prophètes et vous allez prospérer aussi. Alléluia. Verset 27. Tonga dia efa miomana fa handihy amin'izay tsika hideran'Andriamanitra. Prépare-toi à danser et louer pour le Seigneur. Verset 27. Puis tous les hommes de Juda et de Jérusalem et Jéhoshaphat, à leur tête, retournèrent à Jérusalem avec joie. Car le Seigneur les avait fait se réjouir au sujet de leurs ennemis. Amen. Amen. Zay ny méditation antsika tamin'ny jeûne et prière ho an'ny androany. C'était notre méditation de jeûne et prière d'aujourd'hui. Fa zao kosa no ataontsika dia hitsangantsika hisaotra an'Andriamanitra aloha ny amin'ny teny dia hideran'Andriamanitra tsika. Levons-nous pour remercier le Seigneur et pour commencer à le louer. Alléluia. Alléluia. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Levons-nous dans le nom de Jésus. Prépare-toi. Alléluia. Isaora fotsiny Andriamanitra amin'ny teny misaotra. Remercie Dieu pour sa parole. Ray masina amin'ny anaramerin'i Jesosy. Père Saint, dans le nom de Jésus. Misaotra indrindra amin'ny tantara. Merci pour l'histoire. Ny tantaran'i Josaphat sy ny L'histoire de zanak'Israël. Josaphat et du peuple d'Israël. Misaotra indrindra ny amin'ny vavaka vaovao izay voasandratray. Merci pour la nouvelle prière que nous allons élever à toi. Mankasitraka ny anaranao zay androany. Nous sommes reconnaissants à ton nom aujourd'hui. Misaotra anao ny amin'ny fiderana izay ho renesinao. Merci pour la louange qui va s'élever à toi. Fa taky ny
tahaka ny parfum hiakatra eo aminao anie zany aminaran'i Jesosy. Reçois-le comme un parfum qui te soit agréable. Misaotra anao zay Jesosy. Merci Jésus. Fa hidery zay androany. Nous allons te louer aujourd'hui. Ny anaranao no asandratray. C'est ton nom que nous allons élever. Misaotra Jesosy. Merci Seigneur. Amen. Amen.